telopolo no mantsika eo am-pelatanana. Salamo faefatra amby telopolo andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Andiny voalohany hatramin'ny fahaenina orin'izay ny hira fahavalo amby roapolo ny andiny voalohany faharoa ary fahatelo. Hira fahavalo amby roapolo ny andiny voalohany faharoa ary fahatelo. Okara mitsangasika. Raha tsika mamaky ny salamo faefatra amby telopolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'ny Tompo. Isaotra an' Jehova lalandava aho, hoe ombavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova ndreherehany fanahiky, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara-mankalaza an' Jehova amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an' Jehova aho dia mamaly ahy izy, ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana, sady tsy mangay ahy ny tavany. Ity olo mahantra ity ny antso, dia niany Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Amen. Zanahary tsy mba tia ny fahaverezana, izy raina be fitia, tsy mba mahafoiana, ny famozam-po arivo, fra Jesosy sy tokio, mahato ny nahoanivo, lay be fahasoavana. Izy de nitady ela, fa nahitanao maialia tsy ho ela. Diaho diana herio resaky very, hurio safeno fery, ny mpamonjy manan-kery, hahasitrana ny ao an-dany tramifaly, raha misy miova fo, ary any ny anjely miramirana avoko, fomarary de tsabony, aia impovonony, fiada nanalazainy, sambatra isika re. Sambatra tokoa izahay Andriamanitro, manana anao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Manana anao ilay tsy mitsahatra miantso mitaonanay, mba hoe ho anatrehanao mandrakariva amin'ny androm-piainanay manontolo. Dia ndreto izay izahay tafavory amin'izao hariva izao, manomboka ity herinandro ny fianakaviana ity, mipetraka eo anatrehanao, hiainy ny teninao, miainy koa ny fampianarana avy amin'ny fanahinao masina, satria ny fanahinao ny nampanoratra izany teny izany, ka manomenay koa ny hevitra sy ny fiainana izany. Dia mitarianay amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen. Samuela faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. Samuela faharoa toko fahatelo ambin'ny folo.
ovakitsika ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo a mba hahafahantsika manaraka tsara ny vakiteny a dia mifandimby isika za mamaky ny andininy voalohany nareo mamaky ny andininy faharoa dia mifandimby ohatr'izay hatrany amin'ny farany a hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo zany a dia amin'izay tena afaka mifantoka tsara ao ianao sady miaino an'ilay teniteneninao ianao a miaino izay lazaiko ihany koa fa dia araka ao tsara ilay tantara izay mitranga eto Samuela faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny afaka izany dia nisy toy izao: Absaloma zanak Davida nanana nabavy tsara tare Tamara no anarany ary tia azy Aminona zanak Davida. Fa Aminona nanatsakaiza Jonadaba no anarany zanak Simea rahalahany Davida, ary Jonadaba dia olona fetsy loatra. Ary hoy Jonadaba taminy: mandry eo amin'ny fandriny ianao ka mody maharary, ary raha avy mamangy anao ny rainao dia ataova aminy hoe tarantitra ianao aoka tamarana baviko mba ho avy ampihinakaninahy, ary hanao ny nahandroko eto masoko mba ho hitako ka hinanako ny avy eny an-tanany. Ary Davida naniraka nakany amin'ny Tamara any an-tranony nanao hoe: makanisa kely any an-tranony aminao nanadahinao ka manaovana andro azy. Dia noraisy ny fanendasana ka narosony teo anoloany, fa tsy netininana izy, ary hoy Aminona: avoay ny olona rehetra, dia nivoaka ny olona rehetra. Ary noho ny nentiny tao aminy ho aminy izany dia niazona ny Tamara izy ka nanao taminy avy andry amiko ranabaviko. Ary ny amiko ho etoka moa ny henatro, ary ianao koa ho toy ny anankiray amin'ny adala eto amin'ny Israely, koatra rantitra ianao, lazao amin'ny mpanjaka fa tsy sakana tsy ho anao izy. Ary dia halina ny Aminona indrindra izy, ka ny fankalany azy dia be lavitra noho ny fitiavany azy taloha. Dia hoy Aminona taminy: mitsangana dia mandehana. Dia niantso ny zatoviny izy izay nanompo azy izy ka nanao hoe: esory aly eto amiko ty vehivavy ty, ka idio ny varavarana rehefa tafavoaka izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana
amen. Any an-trano toizana mivaky teny ahoana zany tantara zany loza fa mampieritreritra fatratra ny zavatra resahany eto saingy tsy dia tena ilay tantara io loatra no hoe ho vavahantsika akory fa miainga amin'io vaky teny io kosa tsika no hijery an'ilay loha hevitra hoe fitiavana mamitaka fitiavana sandoka. Eto am-piandohana dia mariko tsara ilay zavatra ho resantsika eto miresaka fitiavana satria resaka fitiavana zao ny eto iaminona dia tena tsisy resaka mihitsy dia voana hitany Tamara anabaviny Absaloma izy Absaloma rahalany dia fa samy hafa reny reo dia potika tanteraka aminona nandraiky narary azy misy olona zany tratran'izany tena ty dia naninona ozy aminona rehefa tena ty ny anay mariny zany sa tsy mariny ny anay dia ny namany nanao hoe ary to miamahina reo zany fa maninona misy inona dia nitantara am'izay tonga dia niteneny ka za tia any Tamara no problème ozy dia anankiray ilay fetsilay io mody marary nga mody marary dia hitanareo teo ny fandeha dia amin'ny fomba fiteny amin'izao fotoana izao naolany ny anabaviny vita zay natao halany amin'izay ka vita kosako dia vita zany mazava be nefa le texte tiany Tamara izy avy eo mivadika fankalana tanteraka indray ary zay ilay ambarako teo hoe mpiandohana tsy maintsy atao mazava tsara fitiavana mamitaka fitiavana sandoka tsy maintsy mazava tsara mihitsy mba tsy tonga atsika zany amita tena na amitaka ny hafa. Jesoa dia mampianatra atsika ny fitiavana ary tsy hoe mampianatra fotsiny izy fa manome baiko mihitsy. Luka 10. Luka 10. Ny andininy 7:20. Luka 10:20. Ny andininy 7:20. Jesoa no miresaka amin'ny pahilalana anankiray. Pahilalana zany olona tena manampahaizana be momba ny soratra masina zany, tsy vaozazavao amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Ndao iarahantsika mamaky ny andininy 7:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izy namaly ka nanao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tenin'Andriamanitra efa voalazany amin'ny bokin'ny Deutéronomie sy ny bokin'ny Levitikosy io, hitantsika eo amin'io andininy io zany. Dia ampatsiarovon'ilay pahilalana satria nanontany azy Jesoa, nanontany an'i Jesoa koa izy. Dia io ny valiteny nitoizan'i Jesoa amin'ny andininy 7:20 dia hoe ary Jesoa taminy marina ny navalinao, ataovy zany dia ho velona ianao. Mampianatra antsika mihitsy ny Tompo tsy maintsy
mitia fa tiavany Jehovah Andriamanitra ao zay zany ny voalohany fototra tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny fanainao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny sainao rehetra ny sasany manko tsy izay tiavany sipanao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny fanainao rehetra misy olona zany a tia ny sipany mihoatra lavitra noho ny fitiavany an'Andriamanitra zay zany zao dia efa fitiavana mamitaka fitiavana sandoka manaitra foana rehefa misy tanora miresaka amiko hoe pastera ampio aho fa za tia hamono tena dia zay fa naninona nifankaty zay sy anina dia aveo izy nyteny tamiko hoe vitany amintsika dia ahoana ny atao ry pastera fa tena tsy hitako trondrany tsy te hiaina ato ambonin'ny tany aho rehefa rava ny fankatiavanay dia zaho hoe ny mety aminao a ifanadraiko anareo iny iry amin'ny ranony koperio a misy goavy zay eo ipitan'le lalamby iny zany dia misy goavy eo efa mety efa tapahan'ny olona angamba fa tako azy mbola hitazako hoe fa kelikely le izy eo ny lalina indrindra amin'iny eo ianao ny tonga dia milatsaka fa azo antoka tonga dia maty dia tsy afaka manadalanao tsony kalavavy iny bandy miresaka amiko a bandy miresaka amiko dia eo izy tamiko pastera ianao izy izy ohatrany za zo izy mba manantena hoe za matsy nyteny taminay hoe ampio a fa saosaosa ka manampy anao ingeo ah e ianao efa tapa-kevitra tsinona ka ny aho olona tapa-kevitra zany a za tsy manakana ataovy dia eo izy ka isaka ry pastera tiako e fa diso toeranao le fitiavan'nga ahoana ianao zany a tena tia an'ilay tovavy tena tia ao am-ponao ao ny sainao ny fonao ny fanainao tena feno azy zany mihitsy ozy ka tsy izany ny soratra masina aiza ny tenin'Andriamanitra aminga aiza tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny herinao rehetra lasa ny kalan'iny ny rehetrarehetra nga dia aiza ny an'Andriamanitra dia zay ny mahatonga ny teny aminga hoe ndana mamony tena aingana amin'izay lasa n'Andriamanitra le anjarany ny anjaran'Andriamanitra mantsy le aina alao an'Andriamanitra iny fa iny tsy maintsy miverina any aminy za sura fa raha maty nga aho tsy maintsy tonga eo kalan'iny mba mitomatomany kely eo fa sotran'Andriamanitra fa mbola miara mivavaka amintsika eto efa manambady le bandy zany amin'izao a efa manambady le ria satria azony tsara amin'izay zany hoe tena mila manao safidy mazava tsara ianao na ianao manambady na ianao manana sipa dia tsy azo apetraka any ambony n'Andriamanitra io olona eo tsy azo fototra mila mazava tsara zay zao manko a singamiko ny anankiray amin'izy efatra ireo le izy efatra dia le hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ny fanainao rehetra ny herinao rehetra ny sainao rehetra ilay hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny sainao rehetra no raisika manokana amin'ity arivo ty rehefa miresaka hoe saina dia sehatra na toerana anankiray izay ivezivezen'ny hevitra ny saina ao anatin'ny saintsika ao ny vezivezy ny hevitra
na hevitra tsara io na hevitra ratsy io na hevitra vetivety io na ny hevitra ela io dia ao anatin'ny saitsika ao no mivezivezy io. Zay ny mahatonga an'Andriamanitra nilaza tamin'ny zanak'Israely. Isika fiangonana koa no atao hoe Israely vaovao. Dia Andriamanitra no milaza amin'ny zanak'Israely hoe hevero ny lalanareo. Hevero ny lalanareo. Indro miverina io teny io ao amin'ny mpaminany Hagai. Mpaminany Hagai ihany nampitondran'Andriamanitra n'io teny io. Hevero ny lalanareo. Hagai toko voalohany ny 15 sy ny 17. Amin'ny 15 izy miteny an'io hevero ny lalanareo. Amin'ny 17 izy miteny an'io teny io hevero ny lalanareo. Ny atao hoe lalana ao amin'ny Baiboly dia milaza koa hoe fitondrantena. Jesosy zany rehefa milaza hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, dikan'io dia hoe zaho no fitondrantena ianaranareo. Lalana zany midika koa hoe fitondrantena ao amin'ny Baiboly. Rehefa milaza zany izy hoe hevero ny lalanareo ho an'ny firenen'i Israely fa ho an'ny tsirairay avy koa hevero ny fitondrantenanareo. Hevero, inona ny fototeniny hoe hevero? Hevitra. Zany hoe Andriamanitra mihitsy no mibaiko ny zanak'Israely ivereno jerena ny hevitrareo momba ny fitondrantenanareo. Ivereno jerena inona daholo ny hevitra ao anatin'ny saitsika ao anatin'ny sainao ao momba ny fitondrantenanao. Ina moa ny dikan'izany? Dikan'izany dia zao, asain'Andriamanitra isika miditra ao anatin'ny tenatsika, miresaka amin'ny tenatsika samy rery. Anisan'ny fomba fiteny anankiray mahazatra ny olona kanefa sarotra manatanteraka azy ny hoe mandiny tena. Mandiny tena. Ny tenanao no dininao. Ny mandinika olona hay ianona zao indray nataony, ianona zao indray nyteneniny, nandalo teo indray izy. Mandinika olona ary hita amin'ny atsipriany mba fantatrareo ny volony teo chignon. Apitsony indray ohatra natany nandetakany amin'ny mpanao volo indray izy. Le chignon iny no tapahany reto por volo indray izy any. Make-up-ko. Mandinika olona mora. Fa ny mandinika ny tena, ary tsy hoe mandiny tena fotsiny fa tena mandinika. Indray mantsy mandiny tena zay. Zaho ohatrany tsy bingo tsony. Tsy le eo ivelany no tian'Andriamanitra ho dininao, tsy zay fotsiny. Fa rehefa hoe mandiny tena, tsy le eo ivelany akory aza, ny eo ivelany io zavatra ivelany tsara zay ny nahatonga ny aminona tena tonga dia taraiky be satria tsara tarebe le tamara. Fa le ao anaty. Ary zay nilazako hoe hevero ny lalanareo, hevero ny fitondrantenanareo, diniho ny hevitra ao anatin'ny sainao. Dia eto sika zany jery manokana, dinio ny hevitra ao anatin'ny sainao momba ny atao hoe fitiavana. Ao anaty tsara ny hevitra ao momba ny fitiavana, manontany anao Andriamanitra. Raha ohatra mbola tsy nanao an'izany ianao dia araroto zany amin'ity herinandro ny fianakaviana ity mba mandiniha. Ho anao izay efa manambady, manahoana ny fitiavana ao anatinao. Ny hevitra rehetrarehetra momba ny fitiavana ao anatinao. Eo anatrehan'ny vadinao, eo anatrehan'ny zanakao, eo amin'ny fifandraisana amin'ny namana,
satria le fitiavana eto tsy fitiavana vady aman-janaka sipa fotsiny a fa tsy fiainam-pianakaviana ny resaka ho anao zay tsy manambady manahoana ny hevitrao momba ny fitiavana fa misy olona nge tsy mieritreritra an'izany a fa avy hatrany zay hevitra rehetrarehetra io dia raisina daholo ny matetika tsy raisina aza dia ny aty am-piangonana fa zao indray ny hita tamin'ilay filma tatsy dia ny filma no mame hevitra eny sasany namana no miresaka aminy ataovy an'izao akia ataovy an'izao letsy dia ino ny raisina fa mila manontany tena isika iverenjerena ny hevitrao momba ny fitiavana amin'ny ohabolana faharoapolo ny 170 ohabolana faharoapolo ny 170 fa anditsotramasina efa io fa fampiarana azy no tena hitarian'ny tompo antsika amin'izao herinandro ny fianakaviana izao ohabolana faharoapolo ny 170 ny hevitra rehetra dia aory ny fisainana ary ny fahaizana mandamina tsara no entina miady ny hevitra rehetra dia aorina miorina eo amin'ny zay ny dikany aorina amin'iny ny fisainana saina ny fototeny ao amin'ny fisainana tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny sainao rehetra karaha satria ny saina no anorenana ny hevitra dia tsy maintsy ampiasainao zany ny sainao andinika ny hevitra rehetra ao anatin'io sainao io ny saina dia fitaovana anankiray mba hazava tsara aminao izy ao anatin'ny teny hoe saina dia misy teny hoe aina dia asiana s eo alohany s plus aina égale saina inona le s sakafo ny saina zany dia ilay mpanome sakafo ny aina rehefa mikorotana be io sainao io na ny hanina ho haninao aza tsy lany marina sa tsy marina ohatra tena ohatra mazana be ty raisiko ty ananan'ny olona trosa mavesatra be ianao ary ny telefona le olona fa afaka atsasakadiny dia tonga ao an-tranonareo miaraka amin'ny pôlisy isambotra anao ianareo amin'io hisakafo misy sakafo tafiditra ao am-bavanao satria maninona le saina tsy milamina nefa tsy milamina io sainao io efa nikarakaraina tsara mihitsy ny sakafo natao amin'le mendimendy tena le tonga dia vao mipetraka eo amin'ny bili dia tonga dia mirarakivy dia misokatra ho azy mivava efa te hihinana fa mihidy io rehefa tsy milamina ny sainao ary rehefa tsy milamina ny sainao mikorotana ihany koa ny hevitra rehetra ao anatin'io lohanao io zay tadio zay Andriamanitra zany rehefa milaza hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny sainao rehetra dia tian'Andriamanitra io sainao io tian'Andriamanitra ny hevitra ao anatin'ny sainao milamina tsy misy fitiavana manakorotan'izany ny tena fitiavana mampilamina rehefa ny fitiavana anankiray no ny diranao ianao mbola tsy manambadika tsy mahita tory ialao aingana tonga dia ialao aingana fa tsinony amilaza hoe tsy ao ohatran'le bandy ity zao iaminona tena tiany tamara inona ny tranga ny anahi
ny anay mafinaritra be zay na tsara le namakitsika azy teo iaminona zany a tsy gasy ny any gasy raha olona rainy tsy ty mitotoko batavy ny olona tsy ty ianao miamaninina miamatavy ny adalandray ty vao maika izy miamai tsy gasy zany sotra jesosy hoe aminona tandremo sao dia manao anarany zaza hoe aminona zahiranao ianao raha ny sipanao no aminona andana aloha hoe soloa ny anarana any amin'ny tribunal zao mantsy nylazay ny ten'Andriamanitra ao amin'ny oabolana fahaefatra oabolana fahaefatra ny andininy faharoapolo sy ny andininy hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo oabolana fahaefatra ny andininy faharoapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo hoy ny ten'Andriamanitra hoe anaka tandremo ny teniko atongo lany ny sofinao hiainy ny filazako atongo lany ny sofinao dikan'izany a ny sainao andray zavatra tandremo ny teniko tenin'Andriamanitra atongo lany ny sofinao hiainy ny filazako aza vela iala eo masinao izy tenin'Andriamanitra any raketo ao amponao izy tenin'Andriamanitra any fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho amin'ny nofony rehetra tsy misy fitiavana ka manakorotana ny fitiavana mahasalama tadio zany rehefa dirana lalina zany amin'le hoe every ny lalanareo every ny fitondrantenanareo ny hevitra ao anatin'ny sainao zany a rehefa feno ny fitiavan'Andriamanitra dia milamina ny fahaiza-mandamina tsara no entinao miady milamina ny saina milamina ny fitafiana milamina misy olona rehefa mikorotana ny sainy a tonga ny ampiasana izy dia teneny namana tsy milahatra ny bokotra amin'ny akanjonao misy anankiray tsy tafiditra le farany ambony indrindra tafiditra any amin'ny lavaka faharoa vao mahita olona ohatreny ianao dia kopy tsy milamina zany misy zavatra mitranga any ny sasany vokatry ny fikorotanana efa ao anaty taxi be vao hoe ramosea mivadika ny akanjonao efa any vao oy rehefa misy zavatra mikorotana ao anatin'ny sain'ilay olona ny hevitra ao anatin'ny sainy dia misy akony hatreny amin'ny zavatra asehony amin'ny fitafiana eo ivelany fahasalamana ho an'ny nofony rehetra hoy ny tenin'Andriamanitra teo Jaona Mpanao-Batisa rehefa niantso ny olona mba anatona ny fibebahana dia tena mampieritreritra fatratra ny zavatra lazainy jereo kely eo amin'ny Matio toko 13 Matio toko 13 ndao iarahantsika mamaky ny andininy 17 Matio toko 13 ny andininy 17 vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny tompo izany fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisany izy dia hoy izy taminy ry taranaky ny menarana iza nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy fanontaniana goavana zany a iza nanoro-hevitra aiza misy ny hevitra ho isika anatin'ny saina
le olona tongeto reto a fariseo sy sadoseo zany fariseo sy sadoseo zany dia olona manam-pahaizana ambony teo amin'ny fiarahamonina jiosy momban'ny soratra masina dia manontany andrareo ary i Jaona iza nanorohevitra anareo avy aiza le na hevitra avy aiza ny nahatonga anareo hanatony eto rehefa nanoratra ny filazantsara i Lioka mitantaran'io dia jerentsika indray Lioka 7:7 zany koa zao mbola mahafinaritra be Matthieu 7:7 Lioka 7:7 tovy ihany no iarahantsika mamaky indray io Lioka 7:7 amin'ny anaran'ny Tompo dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nakeo aminy mba hatao mibatisa ry taraniky ny menarana iza nanorohevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy tovy le fanontaniana fa lazain'ny Matteo ny nanaitra amin'ny Matteo a fariseo sadoseo maro no nanatona ny batisa nanatona ny Jaona mba hatao batisa ny nanaitra any Lioka kosa tsy le fariseo maro fa le vahoaka be teo mihitsy zany hoe samy antaniny Jaona zany a na ny manam-pahaizana momba soratra masina na ny vahoaka tsotra iza nanorehevitra anareo avy aiza zay hevitra tonga ao anatin'ny sainareo izay zay ny mazava-dehibe an'io le hoe hevero ny lananareo dinio ny tenanareo dinio ny hevitra ao anatin'ny sainareo momba ny fitiavana satria zay ny resaka eto rehefa nosamborona Jesoa dia nitsaraina teo anatrehany Pilato Jaona 7:10 indray nijerentsika Jaona 7:10 Jaona 7:10 ny andeny 7:30 sy ny 4:30 Jaona 7:10 ny andeny 7:30 sy ny 4:30 vakitsika miaraka indray zany amin'ny anaran'ny Tompo ary niditra tao anaty rova indray Pilato dia niantso any Jesoa ka nanao taminy hoe ianao va ny mpanjakany Jiosy Jesoa namaly hoe hevitra ao ihany va nanaovanao azy zany sa nisy hafa nilaza taminao Pilato zany andeha tsara dia niteny namoaka hevitra ianao va ny mpanjakany Jiosy ry Jesosy valina hevitra ao ve zany sa misy olona hafa nanome hevitra anao jero tsara misy hevitra zany tonga anatin'ny sainao ao a ianao no nieritreritra ianao no nisaina an'ilay izy a dia ianao no namoaka an'ilay hevitra ianao fa misy hevitra kosa tonga ao anatin'ny sainao ao avy amin'ny olo-kafa avy amin'ny olo-kafa efa lazaiko anao tamin'izaho mbola 7 taona 8 taona misy rangahy mipetraka teo ampitany tranonay tany Mahajanga ty tantaro ty ianareo zay avy any Mahajanga dia mahita an'ilay tao hoe foyer des jeunes ao akaikin'ny Juna taloha ao Juna Tranainy tao zay mipetraka dia ry ampitanay ry ambony ry misy trano anankiray zay nanomboka tamin'ny natserovako tena teo amin'ny 5 taona teo zany efa nanomboka natsaro tena isa taona le rangahy io manambady ary ny afatarako fa manambady izy io isa taona atao mariazy foana 5 taona tonga saina 5 taona 9 taona
fito taona eo fa fito taona amin'io farany aina ny tany dadanay o dada ho ale rangahy io atao mariazy foana isa-taona fa hoana hoana ahitany vady foana isa-taona de izy ny dadanay ataovy be dehibe ny sipa de mbola kely mba isafidianana rehefa lehibe tam'izany mbola tsy sipa le filaza azy fa bokaka zany efa tsy fiteninareo jeune am'izao taona zao tsony zany a lefa olon-dehibe solasola fotsifotsy volo ohatranay tsony avatana bokaka nainareo aza mihaino an'izany fa ahoana koa ary nanaovana iny le tia mibokaka fa zao nampidirany dadanay hevitra tato anatin'ny lohako ataovy be dehibe de mbola kely de nampiariko alors nya tataraiko satria zay nasain'i Jesosy nazaiko mba ho fandraisanao lesona tandremo zany tsy milaza mihitsy hoe ay pastera ho nanana an'izany ka de mba andao koa tsia tena nanakorotana ny fiainako izy io a fa nampiariko efa nilazaiko anao fa misy fotoana ho a mpianatra tany amin'ny lycée enina ny sipako ndray miaraka manomboka maraina mandraparivon'ny andro maka manatitra mody am'izay reraka mazala be ka io resaka io a de milaza aminao a fa nytiako atongavana de lay tenin'i Jesosy hoe hevitrao ihany va izany sa misy olona hafa napiditra an'izay hevitra zay tao anatin'ny lohanao tsy nahateny Pilato zavatra hafa miteneny satria tena tratra tsara mihitsy hoe ianao ve gouverneur mandray hevitra avy any amin'olona izay tsy fantatra ao akory mandray hevitra izay anapotika anao aza donoina fa nasainy Pilato ny vonoina ihany Jesosy ny tantaran'ny Pilato moa tsy voalaza ato fa voasoratra any amin'ny archive-ny fitondram-panjakana romanina fa tena maty vokatry ny fanenenana i Pilato convoqué tany Rome rehefa tonga tany Rome ny tatitra hoe ity misy olona tsy manatsiny olona tsy nanana fahadisoana nasainy Pilato ny vonoina nitsarainy Kaisara izy ratsy fefara izy zany ny fandehany fantatrao tsara zany rehefa ianao no mandray hevitra diso avy amin'ny olona de efa miomana fa napotika anao iny hevitra iny ny ainako zany oa rehefa tena anambady an'ity vadiko ataorinako ty a efa fatany zany koa zany a de misy sipa vitsivitsy teto Antananarivo teto sipako zany natsony Jesosy am'izay anao pastera de tsy maintsy natsoko reo sipa reo hoe avy tenisany de tonga tokoa ry tenisany de nalahatra zao an lazaiko anareo an za io efa naraka an Jesosy a ka fataro tsara am'izay zao ny atao hoe fitiavana tsy misy na iray aza aminareo reo a alaiko vady vehivavy no itenenanao an'izany nangina navelako mitabataba teo sady tsy nampidiriko tato no tsy navokako tato de oia hoe zay mamelany eloko fa za de mpandainga mariny zany satria ianao miteny hoe tiako ianao nefa jereny nataony aminao avoa ihany io vehivavy io halany mihoatra lavitra noho ny tiavany azy i Tamara
rehefa tapitra ny lany azy lalaovina fotsiny firaisana ranofo fotsiny vita aroa ihany io fa vakinao ny toy ny tantara novonoy ny Absaloma aminao tsy vitavita ho azy io a dia milaza aminao a hevitra avy aiza hoy Jesosy tamin'ny Pilato. Za zao rehefa mamaky an'io tantaran'ny Jesosy tsarain'ny Pilato io a dia tia hanoro hevitra anareo a tovavy mbola tsy manambady rehefa misy mikoty anao dia antanio izy hevitra avy aminao ve zany sa misy olo-kafa niteny taminao mba ampiasao zany le soratra masina dia ho hitanao io fa tonga dia miababa eo le ry vao miababa dia efa kopy anao tsy ao ty azonao atao koa ny manao hoe rehefa misy mikoty anao dia teneno izy fahefana avy aiza no ahafahanao mikoty aho ary izany nanome anao an'izany fahefany zany fa tonga dia hitanao aho fa misaviritaka io bandy io tonga dia tsy maintsy misaviritaka inona koa mivavany tena tonga dia vakopy anao tsy ao ty satria matoa izy mirediredy ohatran'izany misy hevitra tonga tao anatin'ny lohany tao fa hevitra avy aiza ary fahefana avy aiza no asainao miteny an'izany amiko zany gaho tsy fantatrao fa zanaka mpanjaka aho hoe zanaka mpanjaka zany tsy nitenitenenana foana tretretroka tsara mihitsy ianao manao an'ilay izy ho fiarovana anao zany zanako a zany no ilazako an'izany fiarovana anao tsy maintsy arovako ny zanako fa mahazana be ty tantara ty ahoana ny afantaranao fa fitiavana sandoka na fitiavana mamitaka no entin'ilay olona eo aminao na hoe ilay mitranga eo aminao misy anankitelo ny fomba hamantaranao an'izay ny anankiray voalohany andriamby inona ny andriamby zavatra maninona misitona amin'ny teny frantsay dia hoe attirance raha voasitona amin'ny endrika ivelany ianao na tovolahy anankiray nijerenao na tovovavy anankiray nijerenao wow mahafinaritra be tsara tarehy tsara biky ohatran'ny attiré dia tsy fitiavan'izay attiré raha vao inony etinao attiré kopy ianao aza makany ny attirance tsy misy an'izany hoe fitiavana ka tsy mahataitra anao le olona eo amin'ny endrika ivelany a tsisy zany fa raha vao io attirance na hoe andriamby io no anorenanao fiaina tokantrano vita ianao zay le mahafitiavana sandoka azy zay le mahamitaka azy tsy azo anorenana tsy azo anorenana ka tena inona hitako fa mety amin'ny efa ohatra n'iny mihitsy ny tena hitako hoe tena mety amina attiré mba mety zay na tonga le bandika amony tena satria attiré ozy izy le zazy hoe za tsy mila anao dia vita le attiré dia ozy mifahafatesana hoe attiré andin-tsoratra masina mivakitsika teo a Samuela faharoa toko 7:20 ny andiny voalohany
ny andiny faraiky ambiny folo attirance daholo ny ao a manitona ny andiny fahadimy ambiny folo hatramin'ny fahafito ambiny folo am'le samela faharoa teo samela faharoa toko fahatelo ambiny folo ny andiny voalohany ny andiny faraiky ambiny folo ny andiny fahadimy ambiny folo hatramin'ny fahafito ambiny folo miresaka an'io attirance io raha izay zany ny zavatra manintonintona fotsiny eo ivelany a tandremo sentiment zany fihetsepo fa tsy fitiavana aza fangaro zany zao a ny hoe sentiment io pardon sy ny fihetsepo sy ny hoe fitiavana ny faharoa lay fitiavana mamitaka na fitiavana sandoka dia ny angoty azo atsaina koa hoe angola rehefa miresaka hoe angoty sy angola dia fihetsika indrindrandrindra amin'ny tena hita amin'izany miangotongoty miangolangola any amin'ny fiteny koa moa tsara amboamboarana naloko rehefa izy ny somary mitaritarika zay tandremo tiao ay rehefa mikafoka kely oatra ay faites attention ma petite fille angola angoty ny antony dia zao ny angola sy ny angoty dia fihetsika sy fiteny medika fa mbola zaza lay olona mbola zaza lay olona tena mila fitandremana be io zany hoe mbola tsy tonga eo amin'ny fahamatorana amin'ny teny frantsay io le atao hoe affection dia eo le mipoitra le teny hoe manque d'affection paternelle manque d'affection maternelle miangoto sy miangola any amin'ny dada sy neny fa tsy hainao ny dada sy neniny mahafinaritra be rehefa mba zanakao no miteny aminao papa o indrindrindra rehefa mbola le zazazaza kely iny izy dongodongo kely mahafinaritra nke zany neny oa dipolitikaltisy mbola tsy tonga ihany atataneny mantsona lay efa mba nahita an'izany ianao zany le zaza neny kosa hoay e neny tsaho mihinana biscuit hoa neny hoa neny tsara be le izy ray mpianakaviana ianao reny mpianakaviana ianao no resahany zanako ohatran'izany tompoka mihitsy mifonao tia le zanako affection affecté zany hoe miala avy any le angola sy le angoty mitona makaty amin'ny fonao ray aman-dreny a fa raha ohatra ka le olo le zazalana le zazavavy no miangotongotongolangola ohatran'izay a tsy affection zany fa infection mazava tiako azonareo tsara tareo mitarina tsara ok ny fahatelo farany ny fitiavana sandoka fitiavana mamitaka dia le fitiavana antsoko hoe danaka ny fitiavana danaka amin'ny teny frantsay io natsina hoe admiration
admiration. J'admire. Rehefa ny tena tratrany io matetika dia le tovavy eo anatrehana tovolahy, le tovolahy be resaka. Tena dia misy miresaka io iny ary mahafinaritra be ny fomba firesany amin'ny hevitra mipopoka mihitsy dia danaka. Iny mahataran'ilay tovavy fa raha vao io no anorenanao fitiavana, anorenana tokantrano, vao tafiditra ao anatin'ny tokantrano ianao, taloha ianao midanaka, fa rehefa esorina ny asiny enina ao anatin'ny danaka, inona sisy raikitra amin'izay ny daka te ny danaka tsy amity ianao ny te anaraka io tsy izy tsony le admiration ady sisa. Ireo zavatra telo ireo aza adika mihitsy hoe fitiavana tena izy. Na dia lazaina aza hoe fitiavana io teny malagasy somary sarotsarotra ny resahana hoe sentiment ty fitiavana ty finantsika fitiavana daholo. Inona no tianao? Akoho, fitiavana akoho. Fitiavana neny, fitiavana akoho, fitiavana mazana be le gasy. Fa zay tsy maintsy ampianarana tsara tandremo zanako ty zao ty zao ty zao ty zao. Raha pitso isika dia iresaka kosa ny fitiavana madio sy manadio. Fitiavana madio sy manadio. Hivavaka isika. Saotra Jesosy fa asainao mandiny teny zahay, asainao mianatra zahay, asainao mijery ny hevitra tafiditra ao anatin'ny sainay, misy amin'ireny hevitra ireny latsaka ao anatin'ny fonay mihitsy, fa isaorana ianao fa fotoana nafanay nandalina soratra masina ty fotoana ty. Ody zay ankehitriny dia samy andray izay manandrify anay mba ho fantatray na nakany amin'ny lalana tsara zay na nakany amin'ny lalana ratsy zay, fa isaorana ianao fa mbola manana ny fotoana indray zay raha mpitso anoizana izao fianarana izao. Rainay eo zany an-danitra ho amasinina ny anaranao, ho tonga nieny fanjakanao, atao aniny sitraponao ny ety an-tany tahakiny any an-danitra. Menaniny anna saza ao anay ary mamelany elokay tahakiny amelanay izay meloka taminay. Za mitondra anay amin'ny fakampanahy, manafanay amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aorian'ny tsodrano ny hira fa 7:30 ny andininy voalohany andry. Karaha-mitsanga ansika rehefa. Ho tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano tononona amin'ny anarany tompontsika. Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika ny hitardalana antsika mandrakariva amin'ny fanahy masina. Haizantsika manana toe-po-toe-panahy mahay manavaka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana an'Andriamanitra amin'izay endrika fihetsepo mety ho mamitaka sy mandiso hevitra. Amen. Is
an'andriamanitra irery ihany anyeny voninahitra amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.